nog besatzig känner. Fast egentligen kolla den. Mycket sånt som Det är så roligt. أول
below the Sicily Beach. No.
ry havana melohan'ny anomboantsika zao fotoana zao dia misy an'reto dinidinika reto a omena atsika voalohany indrindra amin'izany dia mivantana amin'ny directa zany amin'ny facebook tsika zao fotoana zao ary dia sensible be zany le micro rehetra dia na ny feo atsika azy dia mety ore any anatiny any zany dia mba raha misy tsy maintsy mba ifampiresahana dia mba mipitsipitsika zany tsika ao anatin'izay ry havako fa mivantana amin'ny facebook zao fotoana zao faharoa misaotra ny tompontsika fa nomeny toerana eto amin'ny selafa nefa dia fantatsika ihany ty toerany ity fa le seza zany maneno be rehefa mitsangana koa dia mba miangavy anareo a rehefa mitsangana ry havako mba somary toanana le seza na somary tsy fantatro inona no mampetena azy zany fa mitabataba be le seza dia mba iarahantsika eo e ny fampitandrina zany ny amin'izay ny fotoanantsika an'io zany dia araka zany iarahana amin'ny fanokanana an'reto dekona iara asa amin'ny tompo indray mandritra ny efataona eto anivon'ny fiangonana izao alahady fa 7 volana jona anio ry havana iainantsika amin'ny loha hevitra vaovao hoe manapaka amin'ny fahefan'ny tompo le seigneur est souverain alahady anokanana ny dekona tena mbe folo mianada ihany koa ary dia nisalotra ny anarana hoe andihany vonona izy ireo ry havana ho ampitomboana ho aminareo hatrany ary ny fahasoavana sy ny fiadanana ry havako avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen andeha araka hitsangansika hideran'ny tompo efa hitantsika ao anatin'ity fandaharan'ity avokoa ny filaran'ny liturjia rehetra rehefa avy mamaky ny salamo izay mampivohitra ny hoe manapaka amin'ny fahefan'ny tompo salamo mampivohitra an'izany ity salamo fa 7 ity izay no antony hamakitsika ny andininy rehetra ary rehefa vita zany dia iraintsika ny hira faneva fa 5 taona ny fiangonana aorian'ny vavaka vao miaraka mipetraka isika ry havako ndao ary vakina ilay salamo fa 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy mity hafatana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitra fa Jehovah no avo indrindra ka tokony atahorana mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy mandresy firenena maro izy ho ambanitsika ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongotsika mifidy ny lovantsika ho atsika izy dia nivoninahitra i Jakoba izay tiany efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny andro mara makalaza eny makalaza mpanjaka atsika eny makalaza fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra mahaiza makalaza tsara ianareo Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina ny mpanapaka amin'ny firenena samihafa miangona olona Abrahama fa Andriamanitra ny ampingan'ny tany avo indrindra izy amen
avanderao erao erao mandrakiza andeha ary araka hivavaka isika falo zay misaotra mitera makalaza ary manome voninahitra anao Andriamanitra satria afaka nandika niny volana mihiny ary menao volana vaovao dia ny volana jona falo koa izay midera makalaza manome voninahitra anao satria amin'izao alady voalohany amin'ny volana izao dia afaka miaraka amin'ny vavaketo izahay misaotra anao afaka manokana ihany koa an'ireto diakona izay anjara mavitrika amin'ny fanompoana anao atao amin'ny fiangonana izao ary misaotra anao ny tantananao any Tsirairay avy niala tany tokantrano tany ka tonga soamantsara eto miombona fo saina mampanahy amin'izao fampimpivavahana izao koa ny fanahinao masina iray no ampiombona anay tompo mba ho voninahitra ao izao fotoana izao ary indrindra ampitombo ny finoanay fa manapaka amin'ny fahefanao ianao ry Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesoa amen. Mipetraka ary ianareo ry havako. Liturjia endriny voalohany ry havako no ataontsika noho izany dia aorian'ny famakina ny sitrapon'Andriamanitra dia vetesintsika ilay salamo iarahana amin'ny deran'ny tompo aorian'izay ary rehefa vita izay dia efa mitohy hatrany ireo iry hitantsika ao anatin'ny fandaharana ireo manapaka amin'ny fahefan'ny tompo toy izao ary ny sitrapon'Andriamanitra fanaraka amin'izany amintsika mba ho saintsainina amin'izao alady voalohan'ny volana izao hoy ary Nebokadnezara koa amin'izany izao Nebokadnezara midera sy manandratra ary mankalaza ny mpanjakany lanitra marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rariny ny lalany ary izay mandeha amin'ny fiavinavonana dia hainy ahetry amen. Sambatra amin'ny mahitsy lalana mandeha araka ny lalàn'i Jehovah sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra amen. Rehefa resy lahatra teo amin'ny fiandrianan'Andriamanitra Nebokadnezara dia hainy tsara ny laza hoe marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rariny ny lalany ary izay mandeha amin'ny fiavinavonana dia hainy ahetry ry havana dia fantatsika ny fiainantsika tsirairay avy eny manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia andehantsika hanondrika ny lohantsika ary araka hivavaka ary rehefa vita izany dia iraintsika ny hira mamela heloka isan'andro hivavaka ary sika. Ry tompo rainay ny an-danitro indreto tokoa izay miondrika eto anatrehanao fa any aminao ny fahefana rehetra any aminao ny fiandrianana rehetra ary ianao dia mahalala ny fo ny saina ny fanahinay ianao dia mahita ny toetra ny fahalemena ny fahazaran-dratsy ny tsirairay avy ankehitriny izay tompo dia miondrika eto anatrehanao satria matsiaro tsy tanteraka olombelona mpanota tompo mety mandeha amin'ny ditry ny fo sy ny momba nay tsirairay avy ny sitraponay indrindraindrindra ny tianay ho tanterahana tahaka ny nataon'ny Nebokadnezara izany nefa tena mifanohitra amin'ny sitraponao koa dia mamindrafo aminay tompo mitalao izahay mamela ny elokay tompo mifony izay dia mangataka ny rahan'i Jesoa andevona ny otanay ary anadio ny fo saina mampanahinay anananay fahamasinana ka tsy anontany intsony amin'ny manaraka tompo amin'ny anaran'i Jesoa amen.
mahalala minotsika ry havana fa rehefa mifona teo anatrehan'ny tompo a dia nomeny famondrapo sy famelan-keloka koa ho anao izay mibebaka marina ary dia tsangana ry havana andray ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo ho anao. Aorian'izany dia irentsika ny hira F41 Jesoa no mpanavitra io le hoe o iza no amonjy ahy izao. Hoy ary ny tompo, fa mindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Amen. Voavela ny elokareo no ny anaran'ny dia rao ary ny tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Sa
zao dia araka nambarany finoantsika isika araka ny fanekempinoana apôstôlika zay imbonina antsika amin'ny kristianina rehetra manerana n'izao tontolo izao hoe mino an'andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an jesosy kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronana tamin'ny fanahy masina nateraky maria virjiny nijaro tananapaka potolata nomboana tamin'ny azo fijaliana maty analevo nidina tany fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho anentanitra mipetraka eo akafanan'andriamanitra raitsy to avy any amin'ny fidiny tsara ny velona sy ny maty eny ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsakana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Misy toerana izy eto ampovoany ato ampovoany ato mbola misy toerana zao arsika dia mihaino ny raharahan'ny fiangonana raha mbola misy tara zany any ny azafady indrindra tompoko any dia mba tariantsika izy fa ato ampovoany ato mbola misy toerana. Fiadanan'ny tompo amintsika tompoko ny raharam-piangonana zaraina amintsika amin'izao alahady maraina izao toy ny mazatra dia tomboka amin'ny sampana sy ny asa avy amin'ny sampana sekoly alahady famaranana ny taom-pianarana sekoly alahady amin'ny alahady herin'ny anio fa 7:40 ny volana jona eto amin'ity toerana ity manomboka amin'ny 10 ora maraina ho tanterahina amin'ny ihany koa ny fanomezana valisoa ho an'ny mpianatra sekoly alahady rehetra. Araka izany ny sekoly alahady rehetra dia iangaviana hanao fanamiana mainty sy fotsy na fotsy ranoray ary ho tonga amin'ny 7 ora sasany maraina mba ho fandaminana. Avy amin'ny sampana vehivavy antsoina ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana vehivavy ho tonga amin'ny fivoriana izay ho tanterahina ny sabotsy ho avy izao fa 13 ny volana jona manomboka amin'ny 3 ora sasany any an-tokantranon'ny taty saoby. Io no fivoriana farany mialohan'ny dirana amin'ny fialan-tsasatra. Avy amin'ny sampana antokopihira isy solotena avy amin'ny sampana antokopihira andray anjara fitenenana aorian'izao filazana ataoko izao. Avy amin'ny sampana vokovoko manga ny SVM sampana vokovoko manga dia manasantsika amin'ny alahady ny alahady manga izay ho tanterahina ny 7 ny volana jona eny amin'ny ITCJ Engrais manomboka amin'ny 10 ora maraina. Ny SVM dia manasantsika amin'ny fifadikanana amin'io alahady io ary aoka isoratra anarana any amin'ny rahalahy Herzo ho amin'izany fifadikanana izany mba ho fandaminana ihany koa. Ireo anniversaire dia anankitelo no nankalaza ny anniversaire-ny tamin'iny herinandro lasa iny. Fa 3 ny volana jona sarara be hony, fa 5 ny volana jona Iandra Rakotoarivony, fa 4 ny volana jona Ramiandro Kanto. Nisy atsika tamin'ny alahady lasa teo teny plateau raiky amin'ny 30 ny volana May dia natratra 5:20 nirakitra 178 500 francs CFA. Ny anjarako voaray tamin'ny alahady lasa teo dia valopy misy 20 izay mitotaly 305 000 francs CFA. Ny anjarako voaray izany ho amin'ny compte ny volana May dia valopy misy 7:20 mitotaly 1 345 000 francs CFA. Araka nino lazaina teo dia ho tanterahina amin'ny alahady herin'ny anio eto amin'ity toerana ity zany ana fotoana antsika manaraka manomboka amin'ny 10 ora maraina toy izay nataontsika izao maraina izao. Alahady ny fianakaviana io ny mitarika fotoana sy ny mitoroteny dia paster Rakotiniaina, ny mivavaka dia ny sekoly alahady, ny mamaky teny dia ifampizarana ny sampana vehivavy, ny sampana SVM ary ny antokopihira, ny miteny zava-maneno Yansa Robson. Aorian'ny fampampiavahana dia isy ny fiaraha-misakafo izay rahantsika ho tanterahina eto amin'ity toerana ity koa samy mitondra sakafo ny isam-pianakaviana. Entrée, résistance, dessert, rano, sucrerie, jus, lamban-databatra, couvert, azadino. Ankoatran'izany ireo vaovao samy hafa koa dia mampiomana antsika sahady amin'ny alahady
raiky ambyroapolo jona amin'ny tapabolana an'io zany a dia ho taterahintsika eto amin'ny siala
tompo ary farany mazoantsika miady ko amin'ny zavamamamo any sy ny zava-mahadomelona tongava daholo ary amin'io ry havako averiko miara-mivavaka sika vita amin'ny fiaraha-mivavaka ohatran'izao dia zay vonina dia miaraka eo indray amin'ny sampana vokovoko manga eny ry havako araka izany dia hivavaka sika ho an'ireo izay nankalaza ny tsinga eto anateraniko dia miangavy azy ireo ary zay tonga eto mba hitsangana misy firy isotra tompoko eny ary ny andiny tsoratra masina tsika zava-dehibe omeny tompo antsika ny tenin'Andriamanitra izany ny kado tsara indrindra na fanomezana tsara indrindra rehefa ny salamo fahasivy amin'ny telopolo amin'ny zato salamo fahasivy amin'ny telopolo amin'ny zato dia andiny ny fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo vakotra izao zany amin'ny anarany fa ianao narovo namolabola tao an-kidirenitra ianao ideranao fa mahatahotra sy mahatalanjona no nanaovanao mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahinao maromaro niderany tompo anao afaka ataona tompo zao ary mivavaka misaotranao ary tompo fa misy etrany reto anomponao izay nankalaza nitsinga eto anaterahana nandritra ny herinandro iny ary misy ny manarikanao eto misaotra ny amin'izay nitantananao ny fiainany hatramin'izay ary dia niporifonao tsofa nataonao mahagaga tompo ny nanaovanao azy noho izany dia mivavaka izay ary mba hojerenao ny atsiprim-piainany ny tanjaka ary fahasalamana mandrakariva izy jereo ny fanompony ianao koa mba ho tontosany sy hotanterany lavorary mandra-matapitry ny fofinaina mangataka fa ela velona ho azy izay tompo tahio ny tokantranony vady aman-janany ny asany tahio ny momba azy rehetra ary dia faly sy ravoravo aminao izy amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesoa amen. Ny hira ataontsika ao anatin'ny rakitra moa Jesosy ve tsy hitantsika eto amin'ity fandaharanyity zany ary araka ny nambara teo alady fandraisana zao dia manao rakitra indroa isika dia raha tsy mbola vita ny hira dia ny rakitra dia toizantsika indray amin'ny hira fa 100 izany nao ary havako. Silencia
eo am-pitsanganana nanaovantsika nira fahasivy ambizato andininy faefatra faranantsika amin'ny aminay anolorantsika ho an'ny tompo an'izao rakitra izao indro tompo fahomeko anao ny tenako sivy ambizato andininy faefatra aoka hipetraka ary ianareo ry afako hitsangana ny atokopira anao ny raha voalohany efanomana alady fandraisana izao alady voalohany dia andray anjara amin'ny 10 minitra manga ny sampana volovolo manga raha voavity zay dia ny mitsangana ny mivavaka sy ny mamaky soratra masina fa aorian'izay melohan'ny torte vao ataontsika nira fahasivy sy telonjato andeny voalohany sy ny fahatelo iran'ny atokopira 10 minitra manga vavaka soratra masina sivy sy telonjato andeny voalohany sy ny fahatelo Yeah, we should have
Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Permettez-moi aujourd'hui de m'adresser particulièrement à nos enfants et à nos jeunes. Les enfants, bonjour. Avec un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà, c'est mieux. Pendant ces 5 minutes de la Croix Bleue, nous allons prendre un verset dans le livre de Daniel, le premier chapitre de Daniel, le verset 8
qui dit au nom de notre Seigneur, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Aujourd'hui, quand on parle de dépendance, beaucoup nous pensons à l'alcoolisme, au tabagisme, aux cigarettes, à l'alcool, ce qui n'est pas faux. Loin de là, c'est la vérité. Mais actuellement, nous savons aussi qu'il existe d'autres réalités, surtout chez nous, à Abidjan. Il y a les puffs, il y a les chichas, il y a les vapotages, il y a bien d'autres formes de stupéfiants, comme les petits bonbons. Ce sont des drogues qu'ils mettent en forme de petits bonbons. Ces choses se présentent comme des choses modernes, inoffensives, ou simplement tendance. Dans notre entourage, nous entendons toujours quelqu'un pour nous dire « ce n'est qu'une puff, c'est rien, ce n'est que de la vapeur. Une chicha entre amis, c'est rien, c'est cool, c'est pas grave, je contrôle, je maîtrise, je peux m'arrêter quand je veux. » Et pourtant, beaucoup de dépendances commencent par des phrases comme ça. La Bible nous présente aujourd'hui un jeune homme remarquable, Daniel. Daniel vivait loin de sa famille, il vivait loin de son pays et avec des personnes qui pensaient différemment de lui. Il aurait pu tout simplement éviter de se faire remarquer ou suivre la foule. Mais la Bible dit aujourd'hui, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Daniel a compris une chose essentielle, le Seigneur est souverain. Autrement dit, ce n'est pas la mode, ce n'est pas le mouvement de foule, ce n'est pas la pression des amis, ce n'est pas ce que nous voyons dans TikTok, ce n'est pas ce que nous voyons dans les réseaux sociaux qui dirigent notre vie, mais c'est Dieu. Quelle leçon peut-on tirer de l'histoire de Daniel? Premièrement, parce que le Seigneur est souverain, je n'ai pas besoin de suivre la foule. Parce que le Seigneur est souverain, je n'ai pas besoin de suivre la foule. Parfois, le plus difficile n'est pas de résister à la tentation en elle-même. Le plus difficile, c'est de dire non quand tout le monde dit oui. Daniel nous montre qu'un jeune homme peut être différent sans être isolé. Le vrai courage n'est pas de faire comme tout le monde. Le vrai courage, c'est de rester fidèle à ses convictions. Deuxièmement, parce que le Seigneur est souverain, je protège ce que Dieu m'a confié. Un corps, une intelligence, des talents, des rêves à réaliser. Pourquoi laisser une dépendance prendre la place sur ce que Dieu veut construire dans notre vie? Chaque bonne décision est un investissement pour notre avenir. Troisièmement, parce que le Seigneur est souverain, je choisis bien mes amis. Parce que le Seigneur est souverain, je choisis bien mes amis. Daniel n'était pas seul. Il avait autour de lui des compagnons qui partageaient les mêmes valeurs, les mêmes convictions, le même respect de Dieu. Nous nous souvenons sûrement de Shadrach, Meshach et Abednego. Dans la vie, nos amis influencent souvent nos décisions. Un ami nous encourage à travailler, peut nous encourager à travailler, à réussir, à se rapprocher de Dieu. Mais un autre ami peut nous pousser à essayer des puffs, des chichas, de l'alcool ou d'autres drogues qui peuvent nous éloigner de nos objectifs. On dit souvent, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es ou qui tu deviendras. Choisir ses amis ne signifie pas rejeter les autres, non. Cela signifie choisir les personnes qui nous aident à grandir plutôt que celles qui nous entraînent vers de mauvaises habitudes. Lorsque le Seigneur est souverain dans notre vie, nous demandons aussi la sagesse pour choisir les bonnes fréquentations. Pour vous les jeunes, surtout, qui vont partir continuer vos études à l'étranger, choisissez bien vos amis, choisissez bien vos fréquentations et rapprochez-vous surtout de la communauté chrétienne. Chers jeunes,
La meilleure victoire contre le tabac, l'alcool et les puffs ou les chichas, ce n'est pas seulement d'arrêter après avoir commencé. La vraie victoire est souvent celle qui empêche la première chaîne de se former, ça veut dire la première prise qu'il faut éviter. Comme Daniel, prenons aujourd'hui la décision de ne pas suivre la foule aveuglement, de protéger ce que Dieu nous a confié et de choisir des amis qui nous élèvent. Car le Seigneur est souverain. Nous découvrons la vraie liberté, celle de marcher avec Jésus et construire un avenir solide. À Dieu seul la gloire. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Guide nos enfants, protège-les et aide-les à faire les bons choix, surtout dans leur fréquentation. Donne-leur la sagesse, le discernement et des amis qui les rapprochent de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina, midera sy manome voninahitra anao izahay fa Andriamanitra velona ianao ary Andriamanitra miteny koa. Ankehitriny ary hamarina eto indray ny teny izay horesinay mba ho marina koa no henonay. Ny fanahin'ny Tompo no angatahanay ampiteny azy ireo sy ametraka ao am-bavan'ny teninao. Ka izany fanahinao masina izany no hiasa anakery ho an'izay miteny sy izay mihaino mba hatsapa fa Andriamanitra velona ianao ary hitondra fiainana, fanasitranana, famonjena ho anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ianao ray Tompo sy mponjy anay. Amen. Iaraka mamaky ny soratra masina isika, ny vaky teny voalohany dia hita amin'ny Salamo. Salamo faharoa amby roapolo, andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny faha-1 amby telopolo. Salamo faharoa amby roapolo, andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny faha-1 amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hitory ny anaranao amin'ny rahalaiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah, midera azy. Ry taranaka Jakoba rehetra, manomeza voninahitra azy, ary matahora azy. Ry zanak'Israely rehetra, fa tsy nanao tsinitsinina na marikoriky ny fahorian'ny ora izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina amin'ireny dia miaino izy. Avy aminao no azoko manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia feka eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah, hihinana ny mpandefitra ka ho voky, hideran'i Jehovah izay mitady azy, ho velona mandrakizay anieny fonareo. Atsiaro ka hiverina ho amin'i Jehovah ny farany tany rehetra, ary ankohaka eo anatrehanao ny fokon'ny firenena samihafa, fa an'i Jehovah ny fanjakana. Ary manapaka amin'ny firenena samihafa izy, hihinana sy ankohaka ny mpanefoefo rehetra ambonin'ny tany, eo anatrehany no indroan'izay rehetra efa hidina eo amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Izy taranaka hanompo azy, ary ny Tompo dia ho lazaina amin'ny taranaka ho avy. Izy ho avy ka hanambara ny fahamarinana amin'ny olona izay mbola ateraka, fa izy no nanao izany. Hotohizantsika izany eo amin'ny filazan'ny tsaran'i Jesosy Kristy araka ny Matthieu toko 20, andininy 20 hatramin'ny 17. Matthieu toko 20, andininy 20 hatramin'ny 17. Ary tamin'izany dia nanantonan'i Jesosy ireny zanak' Zebedio mba mirahalainy, dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia hoy raha vehivavy taminy, mandindia mba hipetrahany reto zanako roalahy ireto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao, ary anankiray eo amin'ny ankavianao, ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Ianareo va ny misotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Hoy izy roalahy taminy, ainay ihany. Ho kosa izy taminy,
hisotra mikapokako toy ianareo fa ny hipetraka eo an-tanana ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy ny anome izany fa izay nanamboarany raiko izany no omeny. Amarantsika ny vaky teny dia izay hita amin'ny epistily ho an'ny Hébreu. Hébreu 7:1 hatramin'ny 9. Hébreu 7:1 hatramin'ny 9. Koa amin'izany raharaha masina mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra evero ny apôstôly sy mpisorona be izay eketsika dia Jesosy izay mahatoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy kotoa amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra fa izy dia natao miendrika anamboninahitra no Mosesy araky ny ananany mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola ho lazainy fa Kristy kosa dia zanaka mpanapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha araka hitsangana sika hiranira fa aoka hipetraka ary ianareo ry havako. Rehefa vita ny toriteny dia mangina mandritra ny fotoana vitsika eo amin'ny 2 minitra 4 minitra eo dia mitsangana any atokopihira manao ny hira efa noman'ny indray mialohan'ny hidirantsika amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izany. Araka ny efa nambara teny am-piandohana ry havana dia atao hoe fotoana maro sosona ny antsika an'io satria alady voalohany manaraka ny trinité an'io zay ny mahatonga ny hitantsika ny loko menamena tahaka an'izao ary manapaka
amin'ny fahefan'ny tompo souverain araka ny nambara teo ary indrindra fanokanana ny dekona zay andihany voniny raha ny tokony ho izy rehefa tafiditra ao anatin'ny andiny soratra masina vakina lahataka an'izao ry havana ny tsenjery ina amin'ny ankizy manatanteraka an'izay ao ry havana fa noho n'le fanokana dekona sy fotoan-dehibe amintsika dia andeha le isalamo faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo nooka ivelatra eo anatrehantsika eo efa ao anaty fandarana zany ao anatin'le fandarana zany dia aleo isokatra eo anatrehantsika eo indry havana azokafana koa ny baiboly satria tsy ala afa-tsy eo amin'ny salamo fa roa amby roapolo io isika ny salamo faharoa amby roapolo ry havana dia ahitantsika ny lohateny hoe mamonjy zay ny lozan'Andriamanitra lay heviteny ny baiboly any amintsika any namean'izay lohateny zay dia nozarainy roa le izy itoko faharoa amby roapolo io zany azafady faharoa amby roapolo satria hira sy vavaka lay salamo ny faharoa amby roapolo io dia zarainy roa dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby roapolo dia vavaka fitalahoana fanafahana avy amin'ny tompo ary ny fizarana faharoa ny telo amby roapolo ka hatramin'ny raika amby telopolo dia vavaka fakasitrahana fa namaly vavaka ny tompo dikan'izay lay ho raisitsika ry havana dia namarana an'lay fizarana voalohany dia ny andininy faharoa amby roapolo andao ary isika rehetra hoe mba hiaraka maky zany amin'ny anaran'i Jesoa hitory ny anaranao amin'ny rahalahako aho eo amin'ny fiangonana no hiterako anao amen ry havana manandanja ty salamo ty satria miverina any amin'ny testameta vaovaoko io salamo faharoa amby roapolo io Davida no heverina fa nanao azy eto satria naninona araka le hirantsika teo moa Jesosy vatsy raha mandalo ady sarotra amin'ny fiainana mety faninjehan'ny olona mety adi-panahy ihany koa zany no nandalo tamin'ny Davida nanao an'io salamo izy Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana ihany koa dia nanao an'io salamo faharoa amby roapolo ihany koa izy koa zay manandanja ity salamo ty ry havana ary misaotra ny tompo isika raha toka tsy mandalo ady sarotra amin'izao fiainan'izao kanefa raha sanatrika ho tongo zany ary mety ho tongo zany amin'ny ho avy any dia misy ny salamo faharoa amby roapolo ry havana tsara vakina fa araka ny nambara tamintsika teo misy vavaka fitalahoana fahafahana nefa koa dia misy vavaka fanakasitrahana satria mamonjy zay ny lozana Andriamanitra zao ary mba azontsika mamoaka aloha zay tiany soratra masina mba amin'izao hoe trinité ary indrindra souveraineté ary fanokana dekona zao dia ndao aloha mba jerentsika indray mpimaso fotsiny lay salamo faharoa amby roapolo mba tsy tadiavantsika hoe voivoy ihany anananany ny saina ka zay ao an-tsaina saina fotsiny indray ho anay mpitoroteny dia tononona daholo dia asesika daholo le tsy hiala atao amin'ny salamo faharoa amby roapolo isika ry havana zao ary ny zavatra misy zay mahatsara raha manokatra baiboly ianao zao Davida dia hoe ateo hoe nandalo ady sarotra izy teo amin'ny fiainana dia eo amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo eo no le misy an'ireo ady sarotra ireo ho vakitsika ireo rehefa avy eo fa ndonge jereny le nanombohany an'ity salamo ty nanombohany an'ity salamo ty zany salamo faharoa amby roapolo ndao tsika araka maky ny andininy voalohany sy ny faharoa Andriamanitro nahoana ny dia mahafoy ahy ianao lavitra ny famonjena ny tenin'ny fitarainako Andriamanitro miantso noho ny andro nefa tsy mamaly ahy ianao ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononana ao dia mbola toizany io amin'ny andininy fahasivy amby folo ho koa izy hoe fa ianao Jehovah aza manalavitra rieriko faingana amonjy ohatrany hoe ao anatin'le ady sarotra nambara teo ao anatin'ilay zava-manahirana
nahady ara-panahy io nahady amin'ny olona hita maso satria saoly nanenjika azy foana koa saoly mpanjaka tamin'izany dia zao a toa ohatranina foin'andriamanitra izy ary zay mihitsy ny ahitany an'ireo karazana fahavalo manodidina azy le izy hoe eo amin'ny andininy faharoapolo sy ny faraika amby roapolo ndao indray hoe hiaraka makytsika ary havana mba hiaraka iombonantsika ndao ary andininy faharoapolo sy raika amby roapolo vonjeo amin'inony amin'ny sabatra ny fanahako dia ny hany malalako amin'ny herin'ny ambo raika amby roapolo vonjeo amin'ny vavany liona aho ary valio aho ho afaka mitandriko ny omby manga misy efatra ireo nanoarany davida an'ireo ady mafy an'ireo fahavalo an'ireo zavatra manahirana azy andininy faharoapolo ao misy anankiroa dia ny faraika amby roapolo misy anankiroa voalohany amin'izany dia sabatra fanehoana fa misy tonga dia aninja fotsiny zao anapaka ny tendanao e zay zany izy tonga dia amono zay zany ilay voalohany sary hitany eto faharoa ny ambony a ny alika dia rehefa jereny io a pluriel maro zay zany le izy anehoana hery tsy mitsitsy mihitsy mamiravira alohan'ny aminony azy tanteraka ary zany ny fomba ny alika ary havana dia afaka mitsambikina kelytsika veriny eo amin'ny andininy fahinina amby folo ozy hoe tangorina amiko ny ambo andininy faraika amby roapolo le tena teneny eto hoe vavan'inona vavany liona tena misanasana mihitsy fanehoana fa fahavalo tena masika ary lavitra mihitsy n'izay amindra fo aminao zay le manatrika eo maso hoe zany mbola matanjaka lavitra noho ny ambo ity liona ity ny eo ambavany liona ary havana dia mampatsiahantsika sady fa efa loza amin'ny tatao tsy loza manambana tsony fa efa amin'ny tatao ary ao anatin'ny fotoana efa ao mihitsy zany tsitsitsitsy anao mihitsy izy andininy fahatelo amby folo dia izy hoe misanasana vava amiko liona mamiravira sy mierona zany ny hitatsika eo ry havana amin'ity andininy faraika amby roapolo ty koa ny farany dia le ambarany hoe tandriko ny omby manga io zany a dia taureau sauvage atao amin'ny baiboly ny tandroka dia ilazana hery sy tanjaka fahefana sy misetrasetra zany ny tandroka eo amin'ny tandriky ny omby manga dia ilazana fa efa eo tsisy azo andehanana tsony tsisy azo itsoahana tsony tsisy azo andanana viavanana efa eo lay fotoana efa eo lay toerana tapitra ary mety ho tapitra eo ny tantara andininy faharoamby roapolo raika amby roapolo andininy faraika amby folo a dia hoy davida mitangorina amiko ireo ombylahy avako fahatrana mafy faharatrana mafy ary hiafara amin'ny fahafatesana zay ny hafarany fiainan'ny davida ato misoratra masina vakina tamintsika teo ny Matio toko faharoapolo dia ny andininy telo amby roapolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo lay nisy an'ilay reniniza reniny Jakoba sy John nangataka hoe tena mba aloha mba hitakaikinao Jesosy reto zanako reto sisa dia hoy Jesoa eny mety vitany any zany fa ninona ny tsy vitany isotro amin'ny kapoaka zay isotrony tompo dia le fahoriana mafy efara eo amin'ny hazo fijaliana zany le sary eto zany lay adi-panahy mazo eto koa zany dia hoarina any kapoaka ry havana ary kapoaka mangidy hoe ny iratsika eny hoarina ihany koa amin'ny hazo fijaliana izany ry havana hazo fijaliana zay lanjain'ny olona amin'izao fiainana izao zany rehetrarehetra zany no ny anjady tamin'ny davida ary dia nofaranany amin'ity andininy faharoa amby roapolo ity zay tony manao voady izy ary zay le teneniny hitatsika teo hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalako ao raha afaka amin'izao ary ao amin'ny fiangonana no hiderako anao efa matoky izy fa tsy maintsy ho afaka
ary zay io aho le andininy fa 3 ka hatramin'ny 1 zay vavaka fakasitrahana any tompo ry havako. Dia indraindray zany tsika mety alaim-panao anatin'izany hoe ny olona manompo an'Andriamanitra ve dia efa nandalo ady sarotra, dia zay vao hanompo. Dia mety hiteny an'izany tsika kanefa zao ry havana, fiarahana lalana amin'Andriamanitra daholo zany, fiarahana amin'ny ompiainana amin'i Jesosy Kristy avokoa zany rehetra izany. Ary dia hitatsika fa misy fandresena mahafinaritra ry havana ao anatin'izany, tsy hoe resaka olontsika na hoe jory vavolombelona fa io ary zao mpanompon'Andriamanitra diakona tokanantsika ankehitriny nandalo fandidina tamin'ny terinandro ity ady sarotra zany a, samy miara-mitolona mibavaka tamin'izany dolo dia misaotra an'Andriamanitra voninahitra ho azy, fa dia zay no zavatra anseho zany hitatsika eto. Vonona hitory ny anaranao amin'ny rahalahako aho hoy ny diakona, ary eto amin'ny fiangonana no hiderako anao. Reto telo reto ry havana no tsara mba voaboasana kosa e, mba ho sakafom-panahy iombonantsika ao anatin'izao hoe souveraineté na fiandrianan'Andriamanitra izao, na koa raha tenenina fiteny andavanandro maso mandidy Andriamanitra amin'izao fiainan'izao. Misy telo ao: voalohany hitory ny anaranao, faharoa hidery anao, ary fahatelo ny fiangonana. Andao ary havana hitory ny anaranao, inona nofinosin'izany? Rehefa tena jereny ty dia le voambolana hoe publier, zay zany ny tena dikany. Inona rehefa maninona ny olona manao publication, rehefa misy inona amin'ny FB reny, rehefa misy tiany zarainy e, hoe zany zay raha tany asiny e, zany zay raha tany tonontonon-keto daholo, ngamba tany Komoro ohatrany tsisy te handeko, tsy fantatro hoe fa zany zany e, manao asehony mibaribary miariary mba ho hitany rehetra ny anaran'Andriamanitra. Zay neny Davida eto zany. Ary le anaran'Andriamanitra tena votrany eto ry havana dia tsy inona akory fa ilay hoe mpamonjy, satria namonjy azy tao anatin'ireo ady sarotra reo, mpamonjy ry havana. Ary dia tanteraka zany le hoe Andriamanitra mpamonjy, zay le atao hoe Jesoa. Ary dia Jesosy Kristy no ambaratsika, no toritsika, no asehontsika, ary ambaratsika ombenombeny. Io moa zany dia hoe ato amin'ny rahalahy, zay zany ny zava-misy hitatsika eto ry havana. Ary dia mino isika fa na eo aza ampitandrina tsy mahavita rery an'izany raha tsy miaraka amin'ireo diakona zay mpiara-miasa ny fidinareo fiangonana, misaotra ny amin'izany fahatokiny izany ry havana, mahara asa ampitandrina amin'izany, fa dia hitory anambaha fa Jesosy no mpamonjy ry havana amin'izao fiainana izao. Na maro be aza ireo fahavalo samihafa, ary indrindra araka ny tanjany zay hitatsika nambara teo ireo dia mpamonjy ny tompo. Ary dia tazonitsika ry havana, tazonitsika amin'ny fiainana izany. Ary zany no atom-pisin'ny fiangonana. Raha mifidiny diakonitsika tsy hoe anao asa-bokotany ireo na andeha hikaroka loharanom-bola, famatsim-bola, tsy fahatra fa atao amin'ny fiangonana. Ny antom-pisitsika fiangonana dia hitory sy hanambara fa Jesosy Kristy mpamonjy. Ary dia teneno amin'ny hafa zay nataon'ny tompo taminao, fa zay le fiandrianany, zay le voninahitra omentsika azy, ambaratsika amin'ny rehetra fa toy izao sy toy izao no nataon'ny tompo tamin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mpanompo ny diakona ry havana, ary dia vonina nompon'ny tompoko ato amin'ny fiangonana izy ireo mba hahazahoana manatanteraka an'izany fa hitory ny anaranao amin'ny rahalahako aho hoy ny diakona ary hoy koa isika fiangonana. Dia ny faharoa zay tena tsara ambary eto koa dia le hoe eo amin'ny fiangonana no hiderako anao, lay andininy 2 tapany faharoa ry havana. Ny olona zay niara-dalana tamin'i Jesosy Kristy koa no tena atao hoe afaka midera azy. Matetika ny olona rehefa hideran'ny tompo dia ndao ire, ndao hitiake, ndao andihy eny e, marina zany endrika izany. Fa ny tena manosika ny olona hideran'Andriamanitra zany dia ny fahasoavana zay niraisiny tamin'ny fiarahan'ny dia amin'ny tompo ry havana. Ary io fahasoavana io
dia tsy terenany olona tsy vozonany olona fa tena nomen'andriamanitra maimem-pona io ka dia avaliana amin'ny tompo maimem-pona ihany koa. Mety feo iaho, mety ho vola, mety ho hery, zay anananao dia tsisy mibaiko fa mivoaka voapo endriky ny fiderana sy fankalazana ary famezana voninahitra an'andriamanitra ihany koa izany. Ny mpino nandresy tao amin'ny ady sarotra ny tsedrainy dia midera mandrakariva an'andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina riavako. Ny fiderana ny tompo zany ary efa niombonantsika zany amin'ireo zava-maneno sy ny sisa rehetrarehetra ary nyfidiana daholo reny hira reny salamo sy ny sisy reny mba hahafahantsika miara-miompo amam-panahy ry havana fa tsisy ilantsika ny fiangonana koa raha tsy hiderana ny tompo ny fiangonana ry havana. Dia jereo ary amaranako an'izay fiderana izay dia zao: ny valim-bavaka, ny famonjena nataon'andriamanitra tamin'ny olona anankiray dia hideranao ao fiangonana, izany hoe fifaliany rehetra ny miara-midera ny tompoko amin'izay mety ho fahombiazana na valim-bavaka ny ray sy ny tsirairay ry havana. Ary izany koa mahafiangonana ny fiangonana ary dia ombonantsika eto zany amin'ny mpanompon'izany miara-paly, miara-midera, miara-makalaza an'andriamanitra sika. Izy nataon'ny tompo fitaovana teo tamin'ny zavatra samihafa fa sika rehetra no miara-paly midera ny tompo. Ary fahatelo sady farany ry havana dia zao: ny fiangonana ambara eto, satria izay le tsy azo avela eto ny fiangonana izay ambara ato amin'ity Salamy 2:20 ity dia manan-karena mihitsy ny atsoina azy ato. Inona ny atsoina azy ato? Voalohany, eo amin'ny 2:20, inona litantsika teo hitoriny anaranao amin'izy? Rahalahy ny ilazana amin'ny mpiangona, na koa rahavavy na koa mpianada isika. Inona ny dikan'izany raha vao miresaka hoe rahalahy? Inona ny dikan'izany? Mpianada, mpiray-tampo, misy inona zany? Irairay, izay ny dikan'izany. Dia le iray manan-karena araka nambarantsika teo maefa ny zavatra rehetra koa, izay koa le soverein zany. Irairay isika ary zay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia ombonantsika atolotra ho azy. Ary faharoa, rahalahy, rahavavy, mpianadatsika, satria iray tompo dia iza zany? Jesosy Kristy. Ary indrindra miombona ao amin'ny rana sy ny tenany isika ry havana ary ara-iombona amin'ny fandraisantsika rehefa avy eo. Mpiray-tampo ao amin'ny tompo zany tsika ry havako io no sehatra esantsika ary dia koa hitantsika taratra atao amin'ny fiangonana ve ny mahampirahalahy, pirahavavy, mpiray-tampo atsika fa dia asantsika ary andraikitra tanterahana eo anatrehan'ny tompo zany. Faharoa, ny fiangonana eto lay dia azo adika amin'ilay io zay hiderana io zany rehefa jerena ho voambolana io dia azo adika hoe fivorian'ny olona. Eo amin'ny fivorian'ny olona ny hiderako anao assemblée, le fiangonana reo zany. Le fiderana koa zany dia tsy hoe any an-trano ihany na fa tena eo anatrehan'ny olona rehetra, eo anatrehan'ny maro, eo amin'ny fivorian'ny fiangonana ary fivoriana masina izany, anompona sy hivavahana amin'Andriamanitra ary hiderana azy noho ny fanekena nataony tamintsika nanomboka tamin'ny batisa, fanasan'ny tompo ary mbola hanao fanekena koa zao ireo dekon'ireo. Zany rehetra zany no henoantsika ato ary indrindra ny tenin'Andriamanitra ry havana. Zava-dehibe ny fananantsika fiangonana mba hahafahantsika manatanteraka an'izany dia tsy iza kory fa itsika le fitambaran'olona, tsika tsirairay avy fivorian'ny olona, fivoriana masina ry havana. Eo amin'ny 7:20 dia atsoina koa hoe ireo matahotra an' Jehova ny fiangonana. Izaho, ianao, eo amin'ny 7:20 dia atsoina hoe ilay matahotra an' Jehova. Izany hoe tsika mandeha mivavaka tsy zany tsy tahotra olona io tsy aiky jerijery andrakoto sy rabe io fa tahotra an'Andriamanitra io, tahotra nonina no niatsa sy ny voninahiny ka dia tahotra mampanaja sy mampanome voninahitra ny tompo. Zay no antony andanantsika aty amin'ny fiangonana ihany koa. Rehefa matahotra azy mantsika dia manaja azy, ary rehefa manaja azy dia manome voninahitra azy, ary rehefa manome voninahitra azy dia mandray anjara mavitsika.
amin'ny fanompona atao amin'ny fiangonana tahaka andreo tsy mora ry havana ny andraikitra miandry ny dekona na dia hoe ny fivorinisam-bolana fotsiny azy andanina fotoana sy ny sisa ny asa mandrara sy ny sisa fa dia so fotsiny no fahatahoran'Andriamanitra dia manome voninahitra azy ary dia vonina nompo azy mahireza ry dekona mpiara-miasa fa dia ao amin'ny tompony resantsika ny valiny ataontsika ao anatin'izany raha miangona zany tsika dia Andriamanitra no atahorantsika fa tsy olona mihitsy ambarany ihany koa ao amin'ny 7:20 io fa taranaka Jakoba rehetra na koa hoe zanak'Israely iray ihany zany inona koa zany akonana kristianina isika ry havana ary zay dia tsy mitsahatra ny manentany tsy mitsahatra zay manentany fa tsara mihitsy ny misy fitohizan'ny akonana kristianina verina ry havana tsara mihitsy misy fitohizan'ny akonana kristianina ny atsika vita ihany fa ny zanaka ahoana araka nambara teo misy daholo zany tsitra inona daholo sy teo koa zao vao na inona n'iny fa misaotra filohany vokovoko manga aloha na le fiteniteto pef tsy haiko tsara izy teo iny teto daholo koa zao vao narehan'izany be dia be mandrirotra an'ireo zanaka ireo reo taranaka reo fa le zanak'Israely le taranaka Jakoba tiany tompo mba hisy fitohizany ry havana dia manentana foana zay tongavintsika ray aman-dreny mitondra ny zanaka mianatra sekolelaty fa ohatrany hoe sary ty teniniko ty ty tenysika raha ny tsika vita nefa ny ankizy tsy hoentsika tapotreo maha kristianina ny taranako ao fa tandremo satria tsy nizarinao nakaty am-piangonana izy ka tavelo eo ry havana ny fiangonana dia akonana taranaka kristianina koa ary matimatesan'ny fiangonana tahaka atsika zany ary tia ny amaranako azy ry havana fa efa lava ihany koa zay nambary zay telo andininy fahenina voalahatra vakin'androany teo koa zany dia izao andao tsika rehetra nge mba hamaky an'io hoe Hébreu 4:5 ndao ary isa 2 ny tranon'Andriamanitra ary sika ny tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona momba ny fanantenana inona indray ny fiangonana eo amarana anazy isika no inona tranon'Andriamanitra tranon Jesosy Kristy ianao izaho ary mbola tonga amin'le teny fanevantsika tsara izany hoe Kristy no inona velona ato anatika eo ry havako tena mahafaly aty indrindra nefa ny nasiny fepetra isika ny tranon'Andriamanitra raha maninona azontsika mafy toizo hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona momba ny fanantenana inona le fahasahiana tamin'izany fotoana zany zany dia manahirana be ny manatona ny atao hoe reo manam-pahefana samihafa indrindra ara-piarahamonina ary koa ny manam-pahefana ara-pivavahana fa dia zao fotsiny ampianarina aloha mba tsy hatahotra anatona andreny ary indrindra tsy hatahotra anatona an'Andriamanitra anatona azy amin'ny fahatokiana tanteraka anatona azy amin'ny finoana anatona azy tsy amin'ny tahotra ary rehefa manatona ny tompo dia tsy maintsy mandre ny feoany ary rehefa miverina dia manatanteraka indray zay asian'ny tompo atao zany tsy maintsy tazonina mafy ny fahasahiana anao fanompona ry avana ao amin'ny fiangonana mety misy hafa miteny zany asa fampony dekony zany hoe mba ho vitanao zany eneka manao an'izao hoe zao fa tena misy zany fa ny zava-dehibe dia izao hoe sahitsika no ny amin'ny Jesosy zay velona ty anaty satria tranony itsika tsirairay avy reto dia manatanteraka amin'ny fanompona tahaka an'izany mahireza ary faharoa le miazona mafy hatramin'ny farany dia ny firavoravona momba amin'ny fanantenana na koa hoe ny fanantenana ireharehantsika io dia azo vakiana koa ny 7:20 azotsika manatanteraka an'izany inona ny dika an'izany izao fanompona ataontsika fiainany fiangonana izao dia fitazonana n'ireo teny fampanantenana rehetra nomen'ny tompo ary indrindra ny teny fampanantenana farany dia le nyteneniny hoe any amin'izay misy azo no maninona misy zay nomen'ny tompo azy ihany koa Jaona 7:20 zany ary ny Jaona 7:20 dia namitenen'ny tompo mihitsy hoe ahoana andeha dia anamboatra inona fitoerana dia any an'izay misy an'ny tompo koa zany no farany ry havana inirintsika zany tsy ny asoa sy ny atsara
an'izao fiainana zao ihany fa ny anomanana an'le mandrakizay mihitsy ary zany no antony ilantsika ny fiangonana ary ianao le tranony tompo ao anatin'izany amaranako azy ary dia zao ry havana ry diakona andihan'ny voniny makalaza fahadimy amby efapolo taontsika nanao laharetiretsika tamin'ny pentekosta sy ny alatsinain'ny pentekosta ho anareo izay tsy tany ry havana dia nisy atelier anankiray natao tamin'ny alatsinain'ny pentekosta hoe zanaky ny fahadimy amby efapolo taona aho inona no andrasan'ny fiangonana amiko averiko zanaky ny fahadimy amby efapolo taona inona no andrasan'ny fiangonana amiko io zany tsy le miandro eo mena andraikitra na za fa ianao mihitsy inona ny andrasan'ny FKMA aminao fa zanak' zany ianao mahafinaritra fa mba nisy ny tatitra tampo satria za nandeha tany amin'ny jeune tamin'iny fotoana iny dia mahafinaritra mihitsy isaorana ny tompo ny amin'ny efa fahasahina sady nafahatsika namoaka hevitra tao anatin'le izy ary misaotra fa raha vahatreo lay fomba fiteniko hoe isika malagasy ary tonga hatra ty amin'ny fiangonana lay hoe tsy te ho ratsy rehefa tsy te ho ratsy dia mody samy mangina mody samy mody fanina mody samy tsisy miteny satria mety tsy te ho ratsy eo anatrehan'ny pastery na hitreo anatrehan'ny filohan'ny sampana ny dia mody eo e dia samy mangina eo zay zany fa misaotra ny tompo fa tsy zay fa dia nivoaka ny hevitra anankiray dia enoy ty ry havana fa amaranako azy nisy tena sa amin'ny anaran'i Jesosy zany miteny fa ato amintsika ato amin'ny FKMA dia misy akolafiny zay ny andikako an'le clan zay zany le izy misy an'izany ay ato amintsika ato ry havana ary io zay misaotra an'le niteny an'izany fa zany ny constatation any zany ny zavatra hita an'izany misy zany hoe barrer les intrus zany ndray ny namorona an'izay zany namorona an'izay azonareo mihoatra loatra zany teneninao zany pastery fa mety misy koa zany tahaka an'izany non tena zay le mpiarakopakopaka ihany ny miaraka fa sisan'izay tsy eo mihitsy ry havako andraikitra miandry atsika diakonina zany izao le hoe ny mitory ny anaran'ny mpamonjy mitona na manome sehatra malalaka ampina mba hiderahany ny tompo prala pravava mpiainata ao amin'ny tompo dolo zany tsika noho izany volentsika foana ny fifiakatiavana foana ho avy zany ankolafiny samy hafa izany ny fivorian'ny fiangonana rehetra ry havana araka le nambara teo hiderana azy dia zao fivoriana masina zany tsy lavitra amin'ny fomba n'izao tontolo zao tsy ataontsika mahazo toerana mihitsy zay irika samy hafa amin'izay fiainan'izao tontolo zao amasina ny fiangonana ry havana ary ananganantsika hatrany taranaka zany taranaka manompo ny tompo mihoatra noho ny vitantsika ry havana matomatisantsika zany ry diakonina fa dia tompony angatantsika anome hery mba ho vitantsika zany ao anatin'izao efa taona anaovana ny mandany diakonina zao fiangonan'ny olona matahotra an'Andriamanitra ny fiangonantsika ry havana ary Kristy no tompon'ny fahefana manapaka ao amin'ny fiangonana manaiky ho tranony Jesosy fonenany Jesosy ny fonony kristianina tsary avy ato amin'ny fiangonana ary pino manana fahasahiana mba hanatanteraka ny fanompona sy izay sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany isika eto amin'ity fiangonana ity mahereza ry havako sika FKMA mahereza ianareo diakonina tena amby folo menada miaraka tsika fampitatana mba hatanteraka an'izany zany ny endriky ny fiangonana hitatsika eto amen. Les enfants, vous êtes encore là? Un peu de cri alors? Ouais! Le Seigneur est souverain est notre nouveau thématique en ce mois de juin. Durant ce 6e mois de l'année, nous étudierons la souveraineté de Dieu. Tout d'abord, la souveraineté divine, c'est le règne du Seigneur Dieu sur la création. En tant que souverain, il exerce sur elle sa domination. Celle-ci se manifeste à travers son autorité divine, son contrôle sur toutes choses, sa présence auprès de son peuple, ainsi que dans l'ensemble de la création. À cause de la consécration des diacres aujourd'hui, j'ai choisi le psaume 22-22 pour exhorter l'assemblée. Mais pour vous,
Les enfants, j'ai choisi le psaume 22-28 qui est en rapport avec notre pain de vie en ce mois de juin qui dit « Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. » Amen. Parce que ce verset décrit la souveraineté divine. La première phrase, « Car à l'Éternel appartient le règne », signifie que l'Éternel est roi. Il est le seul véritable souverain de l'univers. Son autorité ne se limite pas à Israël, mais s'étend à toutes les nations. Son pouvoir dépasse toutes les puissances humaines, politiques ou spirituelles. La croyance à la souveraineté de Dieu nous conduit à n'adorer qu'un seul Dieu. Lui seul, par son Fils Jésus-Christ, peut nous donner la paix dans son royaume. Tous les autres dieux sont sous son contrôle. La partie « il domine sur les nations » justifie la phrase précédente. Pour nous, les chrétiens baptisés, c'est Jésus qui domine notre vie entière. Nous reconnaissons sa souveraineté dans toutes les sphères de notre vie, les études, le travail, et ainsi de suite. Cela se traduit concrètement par l'abandon de l'anxiété, le souci de la vie future, la superstition et tant d'autres. Laissez Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, vous guider, contrôler et régner dans notre cœur, et la paix du Seigneur Dieu régnera dans notre vie. À lui soit la gloire. Amen.
mandroso amin'ny fanaisana ny fanasany tomposika gana manomboka izao zany dia mipandray fanasany tompo no mitsangana Jesosy Kristy no manasa noho izany dia na fiangonana aiza na fiangonana aizana rehefa kristiana isika miomana ny amin'izany dia asaina riavana hiaraka anatona ny latabatry ny tompo iomana ny dekona ry hiaraka hitantana amiko amin'izao fanasana masina izao dia feony zava-maneno foy no arahantsika mandroso ary ianareo dekona mivelatra manoloana antsika ry havana ny fanasan'ny tompo manambary zany fa tsy amin'ny alalan'ny tenin'ny toriana teo ihany ry havana no manatrika ny tompo manatrika antsika ny tompo fa amin'ny alalan' zao famantarana hita maso zao koa ry mpandray fanasan'ny tompo aoka hitsangana ry isika aorian'ny vavaka dia ny atema voalohany a no iarahantsika miredona ry havana ny atema voalohany hoy ary Jesosy izao avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be amen fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay anao avokoa ny fahefanitra ny an-danitra sy ty ambonin'ny tany midera sy mankalaza ary manome voninahitro ny isan'andro isan'andro ny anjely tsy omby alin'alina ny mpaminany ny apôstôly ny martyra ary reo mboavitra efa sambatra any aminao ko avelao reny feonay mba hiombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sady ny fanjakana sy ny fiobiana masina 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 Jehovah tompony maro enika amin'ny voninahitra ao ny tany rehetra amen atema voalohany mahazaho toerana ary ianareo ry havako fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadia anazy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia mivakiny ka hoy izy raiso hany ity no tenako izay omena ho anareo izao nataovy ho fahatserovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa niena dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no atao ho fahatserovana naoviana no misotro ianareo fa naoviana reo mihinana tony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara amin'ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina amen sao dia mbola manasa antsika mpandraindray mba hitsangana hiaraka hivavaka ry havako vavaka arsika ry tompo ray any an-danitro indreto zahay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanaka ao olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsangahany avy amin'ny toerany maty ary fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay
ary miandry sy mitalao amin'ny fiverenana izay ko mba fenoy ny voninahitra ao fa anaty mpisaoranay tahio tanteraka zao sakramenta masina izao ary mba ekeo ho endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indre mandeha monjy ao anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Tompo ray any an-danitra aoka hiasa mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy hamasino ny kapoaka mba hanambara ny rany Jesosy Kristy Tompo. Hiasa aminay ary ny fanahinao masina mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rany Jesosy Kristy Tomponay eto am-paraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa fanahinao masina no arinao, amelomanao, anamasinanao ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao amin'ny Kristy fa amin'ny anarany nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Petraka ary. Izany raha fanoloran-tena lehibe zany a mangataka anareo ary izahay raha lasy anabavy mba hanao ny fanekena masina ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra ho diakonina ao aminy. Ry diakona raha lahy sy anabavy eo amin'ny tompo mandroso amin'ny fanokanana ianareo dia rehefa avy eo zany a dia mbola miverina indray satria manahirana ilay mitazona an'ilay sertificat dia rehefa vita ny fanokana anareo izao dia miverina indray zany nareo zao omena ny sertificat zany zay a eny a mandroso ary araka ny filaharanareo. Noho izany fanekena nataonao izany Rakoto Arivony ny aina anto dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no anokanananao diakonina eto amin'ity fiangonana ity ho azy irery ny voninahitra. Amen. Mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy.
Rabson Erlanto, Yvon Stael, amin'ny anaran'i Jesoa, lohan'ny fiangonana, raisy zanaka ary fanahy masina, no anokanana anao dekona eto amin'ity fiangonana ity. Ho aminao ny fiadanan'i Jesoa. Amen. Mandehana amin'ny anaran'i Jesoa lohan'ny fiangonana. Amen. Wa
dia mandroso tsirairay ary ianareo arak'izany omena ny sertifika. Andeha ary araka hivavaka isika. Andriamanitra tsy toa, ianao efa niantso an'ireto mpanomponao reto hanana anjara amin'ny fanomponao amin'ny fiangonana, koa tsinjovy amin'ny famponao izy ireo tsirairay avy araka ny anarany, voafity sy voatokana ankehitriny ho amin'ny anankiray amin'ny fanompona ato amin'ny fiangonana araka amin'ny fanomezam-pahasoavana nomenao. Fenoy ny fahamarinany teninao izy, omeo fitondran-tena madio mba hanompono marina anao amin'izao raharaha hiantsonao azy ireo izao. Aokary Tompo, mba isan'andro dia hiaraka amin'ny mandrakariva ianao, ka na amin'ny teny na amin'ny asa dia mba ho voninahitry ny anaranao ary ho fampandrosoana ny fiangonana izay ataon'izy ireo. Mangataka aminao izay Tompo, aoka izy ho montina sy hanetry teny ary azoto amin'ny fanomponanao, sady hanaiky amin'ny fankasitrahana ny fananarana rehetra araka ny fanahy masina. Aoka izy hanana fihetretana tsara mandrakariva sy faharetana mafy eo amin'ny Jesosy Kristy zanakao, ka hitondra tena tsara no amin'izao fanompona izao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, mpamonjy anay izay omem-boninahitra sy laza mandrakizay, mihaino anay ry Tompo. Amen. Dia mandroso ary ianareo izao anao ny hira izay efa nomaninareo. Yeah.
toerana eo aina ianareo mitodika ty amin'ny alitara ary mandray ny tsodrano dia ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy hoe andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe alamy maty mitondra ny raha ny fanekena mandrakizay izy eny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy eny ny voninahitra mandrakizay amen. Ry diakonina malala mandehana ary amin'ny herin'ny tompo eo ambany fitarihan'ny fanahy masina amen. Mamonjy toerana ary ianareo. Toy izao no ataontsika amin'ny famaranana ny fotoana. Akasary aloha izany ireo diakoninareo sary ny ray manontolo eto araka izany. Vita ny fakana sary dia mandray tanana azy ireo etsy isika rehefa miravaka dikan'izay ny diakonina zany no mandeha mialoha. Amin'ireo diakonina ireo zany dia misy ny vadiny sy ny toy izany dia mba miara mivoaka aminareo zany ny vadinareo avy mba raisy tanana ao anatin'izany ry havana. Amarana ny fotoana isika. Tahaka izao no amaranantsika azy ry havana. Ny hira fanampiny fa 430 no hira ataontsika mialohan'ny vavaka aorian'ny vavaka mialohan'ny tsodrano. Hira fanampiny fa 430 ivavaka ary sika. Dia misaotra anao izay tompo ny amin'izao fafahana ny aran'ny deranao teto izay be izay vita tamin'ny maraina izay ka hatramin'izao voninahitra ho anao. Atolotraianao ny tenanay tsirairay avy reto tsy ny diakoninay fa izay tonga teto mbola mba hatsoinao koa amin'ny fanompona samihafa izay dia mba hamaly izany ny voninahitrao. Vavaka izay tompo ho an'izay tsy salama rehetra mba hositranonao. Vavaka izay ho an'izay hiatrika raharaha sy adidy amanandraikitra mety ho sarotra sy ny sisa amin'iny herinandro iny mba homban'ny famindrapo sy ny fitiavanao koa ka vita be ny amin'izany. Vavaka izay ho an'ireo fandaharam-potoana mbola ho atrehan'ny fiangonana mba ianao koa no mba tanteraka an'izany. Ary indreto izay mivavaka mangina ary mitondra ny tenanay ao anatrehanao. Ny hotoyan'ny fiarahana eto dia fapetraka aminao koa mba ianao ny tantana ivimbina hiaroaro ombanay mba ho tanteraka amin'ny fifalianay dia ny fifalian'ny zanakao ao anatin'ny fahamasinana. Iombonanay ary izao manonona mivavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ho voninahitra mandrakizay amen. Hitsangana ary sika anao ny hira efa nambara teo, hira fanampiny fa 430. Amen.
dia ho tanteraka aminareo areny tsodranotononona ny anaran'i jesosy fiadanana ho an'ny rahalahy afitiavana mba amin'ny finoana avy amin'andriamanitra ray jesosy kristy tompo fahasoavana ny ho amin'izay rehetra ty any jesosy kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona amen. Mipetraka renareo manao bavaka mainty. An'andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Dia miroso amin'ny fakana sary aritsika mandroso eo amin'ny fandraisan-tanana dia miaraka amin'ny vadiny avy ireo dekona. Thank you.